Ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao rehefa ely izy io no fandresana ary miverina matetika io moa dia ny ataontsika hoe ny FFKM no tena te hitondra ny réconciliation nationale io na fampihavana firenena dia ilaina mazava tsara izy io. Ny hevitray émergence dia hoe raha ho avy tokoa ny ary zany réconciliation nationale zany hipetraka marina zany fampihavana-pirenena zany iray ao anatin'ny fifankatiavana sy fifandraisana ireo mpanao politika dia ny fantanina mipetraka dia hoe fa maninona ary andeha ho aiza rehefa misy zany fampihavana-pirenena zany any amin'le fa maninona ary andeha ho aiza no tiany émergence mipetraka satria tsy vitany izy ty hoe andao hanao réconciliation ifandray tanana ifanazava ifamela heloka ametraka azany vérité réconciliation nationale zany hoe petraka tsara mihitsy hoe andeha andamina ny fifandraisana zany andeha ifankahazo zany ireo mpanao politika fa rehefa aveo kosa inona ny tokony iraisana ny tokony iraisana dia hoe hoentinay izy ty Madagasikara ty atao aizy ireo vahoaka malagasy reo am'roapolo tapitrisa ireo any zany ny tokony hodiniana tsara mihitsy fa tsy ampy le hoe réconciliation nationale fotsiny raha ny hevitray zany ka io dia mametraka ny émergence hoe rehefa vita ny réconciliation nationale tokony anana fomba fijery mitovy ireo mpanao politika samy manana fodi-kevitra izy roa ny samihafa fa tsy afaky ny iray ny olona roa na telo na efatra raha tsy misy hoe andeha ho ary amin'ry toerandry zay hiaraka hoentinay ary amin'ry toerandry Madagasikara ny ry vina vaovao ry na iry sary vaovao ry na hoe ahoana ho avy Madagasikara izay zany no aminay no fodi-kevitra voalohany tokony hoentina any amin'izany réconciliation nationale zany hoe tokony hitovy vina amin'izay hitovy fomba fijery ve ireo mpanao politika andeha ampandroso an'ity Madagasikara ty zay dia apetraka izay ao anatin'ny atao hoe pacte national de l'émergence de Madagascar na ny charte nationale de l'émergence de Madagascar zay efa nomanina efa amam-bolana maro satria rehefa tonga ny réconciliation nationale dia mametraka amin'izao hoe ahoana ny vina iraisana ary izay vina iraisana zay dia voasoritra mazava tsara mihitsy anatin'ny atao hoe pacte national de l'émergence de Madagascar zay hoe zany tokony ho izy ary io efa napetraka tany amin'ny firenena samihafa indrindra moa tany Sénégal tany Gabon misy ny atao hoe pacte national de l'émergence du Sénégal pacte national de l'émergence du Gabon izay tokony atao lasa lalàna mihitsy izy io any amin'ny assemblée nationale satria misy article vitsivitsy maromaro zay ho soniavin'ny ataontsika hoe solom-bava-bahoaka rehefa aveo ho soniavin'ny mpitondra fanjakana gouvernement ho soniavin'ny filohan'ny république io pacte io ho soniavin'ny mpamatsy vola ihany ko ho soniavin'ny FFKM ihany ko indrindra ireo hery vaovao hery velony eto Madagasikara zay ny atao hoe pacte national de l'émergence de Madagascar zay atonga ny atao hoe réconciliation nationale manerana ny nosy mihitsy iarahandreo heriny rehetrarehetra miainy eto amin'ity fireneny ity ao anatin'ny fijerevana ny atao hoe vina iraisana vina zany dia tetika fampandrosoana iraisana na modèle économique io na fomba firehikevitra izy roa ny idéologique ave na koa tonga hoe atonga Madagasikara androso zay aloha no iraisana ao anatin'ny fampihavanana rehefa mazava zay ka hita soritra tsara mihitsy dia apetraka ao anatin'ny atao hoe charte na pacte io ny atao hoe pacte national de l'émergence de Madagascar rehefa mitovy vina mitovy modèle économique tokony ampandrosoana any vahoaka malagasy dia miara manao signature daholo amin'io charte io ny acteur rehetra ny atao hoe acteur zany dia hoe na ny gouvernement na ny solom-bava-bahoaka na ny fiadidinan'ny république na ny ho avy ny sénat no ma ho avy ny maire na ho avy ny ataontsika hoe any amin'ny commune rehetrarehetra raha meny fa hatrany amin'ny fokotany ara dia miara manaiky an'io vina na charte nationale de l'émergence de Madagascar io zay ho atolotra koa any mpamatsy vola mba iraisany le signature tsy zany namorona zany fa zay ny fanaovana any amin'ny fanaovana azy any amin'ireo firenena émergent mba ampilamina ny resaka politika mba hisiany stabilité politique